araka ny filazany ireo mpivarotra kojakoja andavanandro sy lamba toy ny friperie dia sarotra ho azy ireo ny fiverenana miasa amin'izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Hatrany amin'ny fangalana entana mihitsy no misedra olana izy ireo raha ny filazany. Entana le avy any ivelany mihitsy zany zao tsisy tonga dia tsisy dia izay tsy manana entana vaovao mihitsy fa le entana eo ihany no mivadibady. Sahirana mihitsy amin'ile tsisy entana, sahirana tsisy entana miditra mihitsy. Entana efa eto amintsika daholo ny entana avy any ivelany mbola tsisy mihitsy. Na dia miakatra aza amin'ny vidiny entana ny potony, milaza ho tsy afaka mampiakatra ny vidiny entana ireo mpivarotra. Ny any amin'ny fangalana aloha miakatra satria ary zareo koa ry mijaly amin'ilay tsisy entana dia lasa mampiakatra an'ilay vidiny entana izy moa izay ilay mivarotra tsinjarany koa zany tsy azonay atao ilay mampiakatra satria koa ilay olona entana efa hitany efa isan'andro ihany dia tsy afaka mampiakatra an'ilay vidiny entana izay. Midina raha fa ny angalana azy ny lafo nefa ny varotra lasa midina. Tsy feno mihitsy zany ilay tetehana amin'izao. Lasa sahirana be ilay mivarotra amin'ilay satria tsy samy olona. Maminavina ny hiova asa mihitsy moa ny sasany amin'ireto mpivarotra ireto raha mbola mitohy ny fihibohana. Tsy haintsony moa zany raha mbola ho mivarotra satria ilay entana mihitsy ny tsy tonga tsony dia mety tsy tafavarotra tsony. Ohatra tsisy entana tonga tsony dia tsy maintsy adika lany zavaza hafa indray raha ohatra tena tsy mahita tsony.